atolotry ny Orange. Tantara ZahParé miainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagascar no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Ny Orange Madagascar dia miezaka manome fahafampoatra any ireo mpanjifa azy. Mpanjifa izay misandrahaka amina sehatra maro isan-karazany. Isan'izany ireo mpandraharaha. Tolotra maro samihafa no aroson'ny Orange azy ireny hanamora ny fandraharany. Toy ity mpitantana orinasa iray amin'ny natao trano ity. Izay mila manome toromarika lalandava ireo mpiasa eo ambany fitantanany amin'ny fotoana rehetra sy mila mifandray hatrany amin'ireo mpanjifany. Arao angeny tantara? Nantenaina, mifoaza amin'izay ianao fa mbola maika hianatra ange e? Neny koa ve izany efa voan'ny Alzheimer e? Voan'ny Alzheimer ahoana e? Haiko tsara hoe andro alatsinainy androany, ary za tokony handeha hiasa, mondry tokony handeha hianatra. Ka izay no ilazako hoe voan'ny Alzheimer neny. Marina hoe alatsinainy androany fa vao omaly hariva ny teny aneny hoe tsy mianatra izay anio maraina. Loza koky izany. Fa na dia izany aza mifoaza amin'izay fa aizany dia atory eto andro be loatra e. Ka efa mifoha moa izao zako inona tsony. Sady avelandry sakafo frery koa ara ve za e? Mety izay izany no tena namoazany iny akay. Tena tsy tadidiko kosa kia. Azondao amin'izay aridiny sakafo sotareo neny. Tsy izany koa kia fa tena be asa loatra tato ato izay ka. Fangany moa tena miasa be fa tsy direktsirisy be mibaikobaiko fotsiny. Nga vita mibaikobaiko fotsiny no mampitantana orinasa ndry. Tena sarotra io a. Indrindra hoe maro ny mpiasa. Fa tsy rehefa maro ve mpiasa dia zaraina fotsiny ny asa e. Tsy mora kia izany a. Indrindra moa fa hoe misy asa misandrahaka tohan'io an'ny sosiete fandrosoana io. Dia inona izany no tena mahasarotra an'ilay izy ka? Za zao isan'andro a. Tsy maintsy manome toromarika ny chef de chantier amin'ny message foana. Ny chantier nefa tsy hoe ray na roa fa efa misy ho firy. Dia izany ve dia sarotra? Tsy izay fotsiny ange ilay ataoko fa mbola maro be ny olona mila hifandraisako e. Mila miresaka amin'ny client, mila manafatra amin'ny fitaovana toy ny ciment, ny vatokely sy ny sisa any amin'ny mpanjara. Raha misy olana koa ohatra ny an'ny orinasa any, na ny momba ny maçon tsy afaka miasa tampoka sy ny sisa dia za daholo mila mandamina an'izany. Raha tsy izany ve aky indraindray manadino ny fandaharam-potoanandry tole teo a? Dia mila manana crédit be dia be isan'andro foana izany neny. Anga amindry vita ny crédit tsotra fotsiny izany e. Mila connexion internet sy ny sisa koa amin'izany. Ka maninona raha alefa MP amin'ny Facebook fotsiny ohatra ny afatra alefa amin'ireo chef de chantier sy ny sisa izany? Resaka asa ngaikely izy fa tsy hoe pro an'ny tanora tohanareo ka ho alefa MP fotsiny. Fa soa aloha ny Orange fa manana forfait pro natokana ho an'ny orinasa toa ilay ampiasaina eo ampiasany. Fa raha ohatry ny ahoana izany ry neny? Le izy aloha tsy mety raha hoe ho andry fa ho an'ireo mpisehatra matianina. Misy ohatra izao hoe sady misy SMS betsaka izy no misy data no misy antso betsaka azo atao floaty ao ampiasana. Raha za kosa mahazo an'izany tena hoe tolotra hafa no mety amindry fa tsy toy tony e. Andeha hiasa amin'izay aloha fa sotary eto aka. Masitondry? Masitony eny a. Bonjour madame Yandi. Bonjour aky iony a. Milamina tsara ve ndry ao? Milamina tsara ka. Nanahoana ny weekend? Nafinaritra. Mba nidina kely tany ambanivohitra tany namonjy fetin'ny taranaka e. Mahafinaritra kosa aky izany a. Manahoana aky ny asa ao? Tsisy olana? Milamina tsara ka. Misy mail maromaro mila valiana fotsiny ao. Tena maika be mihitsy ve aky? Be dia be mihitsy ve? Misy ihany aloha e. Mbola misy mail 30 eo tsy voavaly ao. Kay, momba nina daholo izany? Raha mba client ho avy ampanao trano na tetezana na lalana vaovao antsika daholo aky izany tena mba tsara. Hita maro madama. Na hoe reny Tetikasa nandefasantsika proposition reny mba namaly. Saingy indrisy. Mety réclamation kely momba ny tsy fahamatorany maçon sasatsasany indray izao izany.
tena zany mihitsy nibetsaka ao e misy koa le mason tsy mba manaraka ny tenin'ny ingénieur indraindray fa manao izay tiany fotsiny indraindray koa nge le ingénieur dia fa le mpiakatra n'le resaka ty amintsika fotsiny na dia olana tokony ho voavahany amin'ny chantier fotsiny azy dia hita le efa maila sy andrasana valiny avy ety ery lasa le asa fotsiny miitsoka misy mila 19 mihitsy e na hoe manararoatra n'le tolotra betsaka amin'le connexion an'ny Orange ndrety koa mba mampime aky ka maro n'izanyko tena mety be amintsika kosa aloha le tolotra ahavitana asa aingana fa tena misosa le connexion na zavatra mavesatra aza no alefa izay kosa aloha dia mariny tena hoe tsy lany mihitsy aza le isam-bolana fa misy ambony foana na dia hitako aza hoe misy fotoana mijery vidéo sy mitelecharge zavatra hafa tsy misy idiran'ny asa azy ndry ato indraindray madama koa ka indraindray nge tena tsisy asa tao tsony tsy maninona izany fa tandremy fotsiny sao variana amin'ny connexion misosan'ny Orange dia ny asa indray no adino e ny tompoko arono a efa niresaka tamindry ve le ingénieur ny antso avao maraina iny le ingénieur be kizitina be iny ve sady be kizitina mihitsy izy iny tsy malala fomba aiza ve ka lehibe anao zao sady amin'io vehivavy no atsonao appel vidéo amin'ny WhatsApp sady amin'ny laharako manokana mihitsy andro amin'ny enina maraina zany ve tsy efa zavatra hafa mba loza kosa andro madama ka ny antso mihitsy izy vao tonga tato am-piasana tamin'ny fito sasany teo dia kizitina be mihitsy aiza hono madama mbola tsy tonga izy ho a dia hoe vao tonga hono ianao dia asaina miantso azy gaga mihitsy hoe fa nisinona loatra amin'ny madama mihitsy no asaina miantso azy ka nomeko ny sahazazy kely mihitsy fa adaladala loatra ka sady efa niteny azy aho hoe amin'ny valo aho any tonga ny ampiasana dia amin'izay ianao miantso hitako soritsorena mihitsy izy tamin'ilay appel vidéo nataonay teo na ny mail ao aza misy azy maromaro koa misy dia tena manahirana mihitsy aky le olona ka andeha andefa message any amin'ny chef de chantier aloha so miantony eo koa ny asa ka ireo koa mantsy misy tsy mahazo resaka indraindray raha message lavabe fa soa ihany fa betsaka koa ny message amin'ity offre forfait pro ny Orange ity to indrindray aky ny tonga lohako atao trano sa hoe voan'ny Alzheimer indray fa efa niteny ndry hoe miravalondry androany tsy voan'ny Alzheimer tsony iny fa tokony nyrava tamin'ny enina mihitsy izay androany saingy nyravaina aloha noho ny olana ara-teknika ohatra fa olana ara-teknika ahoana koa retsy ohatra nireny amin'ny radio sy amin'ny tele reny noho ny olana ara-teknika dia tsy afaka anaraka ny tantara indray amin'izao tsika anio aza manadala eo ndry fa tsory fotsiny hoe ningitrika indry androany ariva fa tsy tia indry le profy neny koa izany tsy mba matoky olona mihitsy ka sa mila taratasy fanamarinana ohatry ny ao am-piasana anareo koa izany hoe mila mody aloha anio fa misy olana ara-teknika ny kiboko taiza fotsiny ndry androany tsy ilozandry manadala eo ny anay nge any am-piasana andoavana vola isan'ora ny mpiasa ka tsy maintsy atao entitra ny fanaraha-maso fa tsy manany any aneny nge afa olana ara-teknika mihitsy na tonga nay ndrava aloha androany ka tonga dia nody ka olana ara-teknika inona re hitaneny ao aminay mantsy misy matière izay profy avy any ivelany no mampianatra azy nefa tapaka hono ny connexion tao am-pianarana dia tsy maintsy nalefa nody aloha izay dia izay le olana ara-teknika ay ve izay le olana ara-teknika tiandry lazainy sady matetika mitrangana izay olana ara-teknika izay ao am-pianaranay ao dia nakaiza foana indry izany hatramin'izay ka hatramin'izay tsy nalefa nody satria madinidinika le izy fa androany vao tena tapaka tanteraka fa ohatrany ahoana izany le hoe madinidinika ohatra hoe somary miraikitra ohatra natapaka kely isaky ny 10 minitra eo ohatra fa sekoly lehibe io koa ve ki dia tsy mba manana connexion mba tomombana tsara fa dia zavatra tapatapaka ohatran'izany no ampiasaina na le mpampianatra avy any velany aza angeriny eny indraindray kivy mihitsy amin'ilay izy za aloha mino hoe tsy Orange izany ampiasainy ao aminareo izany ohatrany tsy Orange aloha ilay izy tsy hitako izay tsy ampiasainy ao ampianaranareo ny forfait pro an'ny Orange ny azo ao io no ampiasaiko eo amin'ny société manampy be andaminako sy tsitsiako ny fotoana le izy sady mazava tsara toy ireny miresaka mivantany ireny rehefa manao visioconférence ohatra tena tokony izany tolotra ampiasaineny za mihitsy no ataony ao aminay fa tena mandreraka ary neny tsisy fianarana valina
aleo fa atoroko ny directeur anareo ampiasan'io tolotra io fa tena mampilamina be ange io e. Asa mety hoe mbola tsy fatany koa mantsy hoe manana tolotra sahala amin'izany ny Orange. Sady akoatran'io sekoly ianaranareo io dia ohatrany manana société hafa koa izy a. Ie, sady indraindray sahirana amin'ny société any hafa io izy dia lasa le sekoly no nataony ambany zavatra. Tena mety aminy forfait pro an'ny Orange raha izany. Fa nanahoana aloha ny asan'ny tany e? Mandeha tsara? Milamina tsara aloha hatreto e. Milamina loatra indray aza kia. Zany a? Babesista koa ny tika. Ka zaniko mibaikibaiky fotsiny ozy ndry izay. Za zao rehefa misy zava-dehibe mila dinihana na momba ny chantier any amin'ny faritra lavitra any dia visioconférence no atao dia milamina. Dia maraka ve ny budget amin'izany connexion avolenta izany? Zavatra tsy lafo ange izany e. Antonina sy mendrika tsara ny société ohatra ny société fandrosoana io izany. Sady misy bonus appel sy SMS koa miaraka aminy dia rehefa tsisy fotoana anaovana visio dia manao appel fotsiny na SMS. Dia akatra aloha neny fa mazotoa neny fa haiko izao fa tsy maintsy mbola hiasa kely indray neny io. Mazotoa retsy a. Azo toa miomana loha be neny izany androany? Misy fotoana amina client izay androany maraina dia tsy maintsy mila fiomanana loloha kely retsy a. Mbola mila miresaka en visio amin'ilay ingénieur iray any amin'ny faritra koa alohan'izay. Mbola ho any amin'ny bureau zany aloha neny vao andeha eo amin'ilay client. Tsy mila mankany amin'ny société intsony ange ahy e. Fa ato amiko misy connexion azoko anaovana visioconférence amin'ilay ingénieur aloha dia vita izay dia mandeha mihaona amin'ilay client aloha vao mankany amin'ny bureau. Ve mba tsy lany fotoana kosa neny amin'izay mahavita asa tsara nefa. Izany mihitsy. Tena manampy ahy mihitsy ny fisian'ilay tolotra ho an'ny businessman sy ny orinasa salasala ny toantsika izao e. Marina izany rery maman businessman. Andeha resaka amin'ilay ingénieur aloha sao tareto fa lozandry manany ana fotsiny indray a. Madamo, ahoana kizay ry ony? ny antso teo ny client antsika any atsimo fa ohatrany misy olana ono. Inona indray ary re izany e? Tsy niteny ve izy hoe inona ilay olana? Tsy niteny izy fa hoe mba asaina miantso kely azy hono ianao rehefa tonga. Ok ary. Misaotra ndrika fa atsoka izy avy eo a. Akoatr'izay milamina daholo. Eny tompoko milamina tsara ka. Andefa ny toromarika amin'ny asa tao amin'ireo chef de chantier vetivety ary aloha dia tonga dia antso azy avy hatrany ary rehefa vita izay e. Eny ary fa ilozako kely ary aloha madama. Inona indray ary izany olana izany? Allo? Miaraba tompoko? Eny tompoko? Izany ve? Izany hoe tsy ilay plan noeritreretinao mihitsy izany no nalefany ve? Tena miala tsiny indrindra tompoko. Ao fa ho resahako ary izy dia ahitsy avy hatrany. Eny tompoko? Dia tena mamerina ny fialan-tsiny be dia be re tompoko. Ndao ary. Mba loza koa izany marina. Misy tsy matotra koa ilay ingénieur sasany izany a. Iveriny fa izay plan metimety aminy ara ve no atao fa tsy izay baiko ny client. Mademoiselle io ny ao? Ahoana izay madama? Ao amindry ao ve moa ki le commande na plan nampanaovin'ilay client any atsimo iny? Tokony mbola ao daholo ny archive rehetra amin'ny commande ka. Loza ngeky iny nataon'ilay ingénieur any. Fa ahoana ary madama? Tsy araka ilay commande akory ange hono ny plan nataon'ilay ingénieur e. Marina hoe. Hitako eo ny somary hafahafa izany mihitsy ilay client izy ny antso tamin'ny maraina iny a. Tena manala baraka mihitsy. Mandratsy ny imazitsika ange ny fanaovana zavatra tsy matotra toy izany. Dia tsy hatoky antsika intsony ny olona. Vokany tsy azo asa intsony. Ary sao dia tsy azony tsara ary ilay zavatra nitakian'ilay client. Na izany ary io ny a. Tokony mba manontany rehefa misy zavatra tsy azo. Marina aloha izany e. Mandehana ary aloha aky eto aty ny atsiprian'ilay commande dia hanao visioconférence kely aminy a nazavako amin'izay tsy azony a. Eny tompoko. Allô? Monsieur Adja ve io? Ie, za ihany ty e. Dia ahoana mademoiselle ony e? Enao moa no mendraikitra an'ilay projet any atsimo iny? Ie, za mihitsy. Fa ahoana kay?
tena misy olana le plan nalefanao a ny antso a madama teo ny client zany ve fa ahoana koa ary zany de tezitra be ve madama andy menomenona be mihitsy izy ka raha misy diso ange le plan azo ahitsy vetivety zany e nefa toa efa narahako tsara ihany ary ny commandin'le client ka zay mihitsy ny nasain'ny atsoko anao hoe installé o kely ny connexion anao fa anao visio onareo zao fa tsy azo ampiandrasana ela ny client eny ary aloha fa nomana kely no fitaovako vetivety fa efa tia amin'ny santé io mantsy bonjour madame maheno tsara ve anao eny tompoko maheno tsara ka hitanao ny atsoko anao misy tsy mifanaraka tsara le plan nataonao sy le commandin'le client ato ka eo angeny tsy azoko madama satria efa narahako tsara ihany le sarisarina lefan'iny efa namerina ny antso azy mihitsy ato teo na notany tsara zay tsy nety de ilay eo amin'ny terasy io ny tsy araka le commandy vetivety hoe jereko aleo ane partageko aminao ny écran-ko ato de asehoko anao hoe vetivety a zay mahita ve anao ie mahita tsara ka de hitanao ito amin'ny ilany havanana ito zany a tokony tsy nasiana nyity sisiny ity fa tonga de malalaka tanteraka mihitsy ny eo zany hoe vao miala kely ny varavarana eto fotsiny le oatra ny fefy kely ka tsy ampidi doza ve io ry madama raha teo fotsiny monsieur Yaja zay le tsy mety zay manatanteraka ny devis ny plan araka ny commandin'ny client nanjarantsika fa tsy azontsika atao ny manova ny nofinofo ny mpanjifa ka na izany aza madama tokony tsy fanankalozan-kevitra ihany satria misy koa angeny mety hoe tsy araka ny fenitra tokony ho izy ny zavatra tian'le olona atao e de avy eo nefa tsika ihany mahazo tsindra sanatria mirodana na toy izany le trano e eny manaiky an'izany a fa tiange zao tsy resaka hoe mety ampirodana azy na toy izany fa zavatra mba tiany atao e asa mety ampididoza ihany io satria tery loatra nefa tsy misy fefy saingy hoe olon-dehibe ry zareo de hainy ny mety aminy e marina aloha zany fa mba tsetsatetsa tsy aritra koa ngeny ah iny e zay ary aloha fa mba alefaso zao mihitsy le fanitsiana teo ange monsieur Yaja azafady a voaray madama io ihany zany mila hitsy a oui io ihany ka zay ary aloha fa mazotoa a so ihany fa misy an'ity tolotry ny orange ty ahafahana manao visioconférence toy izao fa ratsy izany de ho lany andro indray anazava hoe le toy izao eo amin'ilay izao sy izao no amboarina mba misy manao tao foana koa le olona mampanamboatra trano ka neny ny vazange reny trano reny asa famoronan'ny ingénieur mihitsy e zany hoe efa vita kajy tsara ny fiarovana sy ny amafiny aleoloha fitaina vetivety ty fa sy zao zany ty zany aloha esorina de hito zany atao mahitsy eto akoso zao e ary aleo aloha aseho madama oui monsieur Yaja zao ve zany le izy tiako aseho anao aloha mialohany andefasako azy ie zao mihitsy tonga de alefaso amin'izay ary aloha fa mbola mila katoavin'le client aloha mantsy e vita zay a afaka manomboka avetrany an'io projet io amin'izay nareo eny ary alefako mailina aminao zao ihany vova ihany ny olan'iny zay misotra ny orange mihitsy mitsinjo ny orinasa tohanay amin'ity tolotra omeny ity orange de manatsotra manamora ny andavanandrom-piainan'ireo orinasa madinika sy salatsalany misy etatoerana fitaovana mahomby afaka mampandeha tsara ny fandrarahanao izy amin'ny alalan'ireo tolotra samihafa hita ao aminy toy ny service pro izay natokana indrindra ho an'ireo matianina natolotry ny orange tantara ZahParé niainga tamin'ny tantarantenan'izy teo anivon'ny Orange Madagascar no vola